Dia mbola faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika sy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana. Ao amin'ny Mateo 5 ka manomboka iry amin'ny 15 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba ho tahaka ny Pietsara Velatsifa, izy tia mivavaka, mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Ny vavaka aloha izany voalohany indrindra dia tena resaka fanaovanao manokana amin'Andriamanitra. Tsy natao hitan'ny olona io, tsy natao rehan'ny olona io, tsy natao hisehosehoana na amin'iza io. Fa raha vao izay ny zavatra misy efa azo ny valim-pitiany. Ny tanjon'ny vavaka izany ry havana dia ny azahoantsika valim-pity. Ilay Andriamanitra mankasitraka, hoe nankasitraka ny vavaka nataonao iny amin'izay fotoana izay ny vavaka io dia ilay vavaka manova zavatra. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao tokoa na eo amin'ny fiainan'izay olona hoentinao am-bavaka. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midera ao amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ianao ilay miditra ao anatin'iny efitranonao mangina iny izany eo amin'Andriamanitra ianao. Araka ny voalaza teo ny vavaka dia tsy mpilia-vava. Ny vavaka tsy hoe miteny amin'ny rivotra fa ny vavaka ry havana dia tena tokony ho tsapanao mihitsy izany rehefa miditra ao amin'ny efitranonao mangingina io ianao, hoe misy raika izay manatrika ao amin'ny mangingina, tena mangilan-tsofina, tena miaino misy olona miaino anao izany dia ilay rainao miaino anao amin'ny toerana mangingina io. Ary raha mivavaka ianareo aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao noho ny hamaroan'ny teniny no iainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Eny ry havana, tsy ny hamaroan'ny teny ataonao fa na mbola tsy mangataka akory azy ianao izy ny tenin'Andriamanitra teo dia fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Ao amin'ny Mateo ihany ry havana, 1:20 ka ny 1:20. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana dia tsy izay natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindra ka menjera ny an-dranomasina dia ho tonga izany. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Mazava izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ianao izany izao raha manoloana ny tendrombohitra eo amin'ny fiainanao ianao ka tena miditra ao amin'ny efitranonao mangina ianao, hoentinao eo amin'ny Jesosy izany. Io ny tendrombohitra Jesosy. Raha io tendrombohitra io no afindra ka hoe andao rangahy haka lapelina haka angady dia ho loarana io dia ataontsika mifindra io. Afaka 10 taona angambany mety mbola hapahany ihany no voafindranao. Fa raha ny vavaka raha ny finoana kosa, hoy ny tenin'i Jesosy, ny vavan'i Jesosy androany, raha manana finoana tahaka ny voatsinapy ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindra dia hanaiky anareo izy. Ilay tsy vitan'ny angadinao, ilay tsy vitan'ny sabatrao, ilay tsy vitan'ny volanao, tsy vitan'ny manam-pahaizana, tsy vitan'ny izan'izy, raha manam-pinoana tahaka ny voatsinapy ianareo izy ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindra dia hifindra izy. Izany hoe mihaona amin'ny rainao izay ao mangingina ianao dia tena mino ianao miaino an'ny raiko raha io amin'ny fotoritory sy mangorakoraka, amin'ny fibebahana, amin'ny fifondrana no anatonako anao. Tsy manana nizaniza, tsy manana angadina lapelina ahafahako mamindra ny tendrombohitra mezinezina eo amin'ny fiainako. Adi-tsaina, adi-panahy izay tsy azoko atao inona fa mino kosa fa ny raiko any an-danitra any manana ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra, tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao ny soratra masina.
Raha zany miasa ho Jehovah, iza no ahasaka anazy? Zay no atokisako, zay no atokisako miankohaka eo anatrehanao aho. Enoy ny feoako. Zay ilay voalaza ny any amin'ny Jakoba 5:5-10 sy ny 6:20 any hoe ny fiasan'ny vavaka ny marina izy mahery indrindra. Zany hoe misy vavaka mahery ary misy vavaka tsy haninona, tsy mahavita inona. Anjaranao sisa misafidy hoe ilay iza ary ny tiako, ilay mahery ve, ilay vavaka mahery sa ilay vavaka tsy mahavita inona eo amin'ny fiainako. Ny vavaka mahery dia ny vavaky ny olona mibebaka, ny vavaky ny olona fotoritory sy mangorakoraka, ary ny vavaky ny olona tena mitady an'Andriamanitra amin'ny finoana. Amaranako azy dia misy rahim-pianakaviana anankiray nanatona an'i Jesosy, nanatona ny mpianatra ny tompo izy fa rehany fa manao fahagagana izao Jesosy izao. Vao nahita ny mpianatra izy dia tonga dia nitarabika hoe ireo io tompoko, io ny zanako marary io, mba sitrany io. Eno nalahelo ny mpianatra dia nivavaka dia nanasitrana, nandroaka ny devoly tao aminy araka ny tenin' Jesosy hoe zao famantaran'izao nanarak'izay mino. Namoaka dia amin'ny anaraka izy dia nikatroka ny mpianatra fa tsy nivoaka ny devoly. Tamy amin'izay Jesosy rehefa kelikely, vao nanatona fotsiny Jesosy, tonga dia nitsipatsipaka ilay marary, nivoaka ny araka tamin'izay ny devoly, sitrana ilay marary. Raisin'i Jesosy tamin'ny tany. Gaga be ny mpianatra hoe fa ahoana tompoko, ianao no nanome fahefana anay fa nanino izay tsy naharoaka azy. Dia hoy Jesosy hoe ny ankelezan'ny finoana ireo ihany. Fa iny karazany iny Jesosy tsy mba azo avoakana amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikanana ihany. Izany hoe kely ny finoanareo fa raha mifady ihany ianareo, mitady an'Andriamanitra amin'ny herinareo sy ny fonareo rehetra ianareo, iny karazany iny amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifadikanana no andresenareo azy. Mety Goliatany eo amin'ny fiainanao, mety tendrombohitra lehibe eo amin'ny fiainanao, ary mety ranomasina mena eo amin'ny fiainanao. Manatona an'i Jesosy, fiasan'ny vavaka ny marina mahery indrindra. Amen.